mbola amin'ny tombonanareo ry havana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy atsika. Amen. Amin'ity anio ity sika ry havana dia mbola manohy ilay fandiniana ny loha-hevitra miara-diniantsika manerana sahany F-jikany manao hoe mitory ny famonjena nino ka ho amin'ity anio ity ny anompanantsika n'izao afatra izao dia arak'izay hitantsika tao amin'ny epistily voalohany soratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tao Korinto. Ary ho amin'izany ny andininy fa 420 ihany no raisitsika. Toy izao mivaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, toy izany koa ny nandidiny tompo fa izay mitory ny filazantsara dia ahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Raha eto amin'izao soratra masina izao ry havana dia raha amin'izao andiny toko fahasivy manontolo izao ao anatin'izany no ahitantsika ny amin'ny apôstôly Paoly izay saro-piaro ny amin'ny filazantsara izay notoriny tamin'ny fiangonana tany Korinto. Ary eto ihany koa ny apôstôly Paoly saro-piaro ny amin'izany iainan'ny olona, andraisan'ny olona, andehanan'ny olona ao anatin'izany filazantsara izay voarain'ny fiangonana tany Korinto izao. Ary manokana eto amin'izao andiny fa 420 izao, toy izany koa no nandidiny tompo fa izay mitoro filazantsara dia ahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Ny mahazatra antsika amin'izany soratra masina izany dia matetika amin'ny alady mitandrina ny tena mahazatra antsika ny amin'izany. Ary isika raha teo moa efa manomakomana ny amin'izany alady mitandrina izany amin'ny 5 oktobra. Fa eto amin'izao soratra masina izao koa ry havana dia ny hoe ny zavatra tena manan-danja eto. Ary raha jerentsika ohatra ny dikateny ombonana dia toy izao ny ambarana, toy izany koa no nameperan'ny tompo fa izay mitory ny vaovao mahafaly dia azo fivelomana amin'izany asa izany. Ny tena tiana hotsinjina, ny tena tiana ho amafisina asongadina amin'izany andiny-tsoratra masina izany dia hoe toy izany koa no nameperan'ny tompo. Izany hoe izao zavatra izao zany dia tena zava-dehibe indrindra ho an'ny tompo izany, tena manan-danja ho an'ny tompo izany izao zavatra izay ambara izao. Ka ohatranay manokana izao ohatra amin'ny fidirana faharoa rehefa avy eo moa misy fanatanterahana batisy, fa tamin'ny zoma hariva izay dia nanao dinika momba ny batisy. Tamin'izany no niverenanay fa ny antony andraisantsika indrindra isika protestanta sakramenta anankiroa ihany dia ny hoe voalohany indrindra ny batisa ary faharoa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia ny hoe
ho atsika protestanta manaiky isika fa ary zany mihitsy ny ambaran'ny soratra masina ireo sakramentalouro ihany no nadidiny tompo ho tanterahana ny amin'ny nambaran'ny tompo hoe mandehana ianareo tamin'ny mpianatra any amin'ny Mateo toko 7:20 ny lazany hoe manaova batisa azy ho amin'ny anarany raisy ny zanaka ary fanahy masina ary eo ihany koa ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo andidiny tompo ihany koa hoe ataovy izao ho fahatserovana ka eto izany a didiny tompo zava-dehibe ho an'ny tompo zany raha eto amin'izao soratra masina zao dia hoe izay tory ny filazantsara ozy izy fa ny zavatra tiana songadina eto ihany koa dia izao hoe raha tao amin'ny fiangonana tao Korinto manokana maro reo sotoavina maro reo rendrarendra maro isan-karazana izay nisarika ny olona hiala amin'izany filazantsara izany eny fa na dia teo anivon'ny fiangonana ary dia tafiditra tao anatin'izany any fiainana izao tontolo izao ka eto zany ny apôstôly Paoly dia mamelanja ny apôstôly Paoly miaro ny apôstôly Paoly ny amin'ny ministerana raha adika amin'ny teny hafa dia hoe eto ny apôstôly Paoly dia saro-piaro ny amin'ny filazantsara izay efa notoriany ny filazantsara izay efa ikelezany aina teo amin'izao fiangonana izao ka ho atsika ihany koa ary havana ho atsika ve saro-piaro ve isika ny amin'izany filazantsara na monjena atsika izany saro-piaro ve isika ny amin'izany vaovao mahafaly izay ilazan'Andriamanitra fa isika dia efa tonga zanany fa ny zavatra iainantsika ry havana ety amin'izao tontolo izao fantatsika izany filazantsara zany efa imbetsaka izany filazantsara zany mitoriana teto amin'izao pilipitra izao ary amin'ity an'ity koa isika tsy hoe akory hitory filazantsara vaovao fa ny zavatra tiana holazaina amintsika fotsiny dia ny hoe eo amin'ny fiainantsika betsaka reo sotoavina maro isan-karazany izay taotry ny mitarika ho amin'ny tsy fanomezana lanjany amin'izany filazantsara izany ohatra ny amin'izany zao vonfoa zao tanikeo maraina vonfoa anikeo maraina dia tsy fantatra hoe nisy keringeso hoe tao ambadika tao fa tonga dia nitabataba dia ny hoe inona le irale tovavy iny le manomanina inona moa le manomanina inona moa izy iny ka izay le izy zany hoe ho atsika zany ianao zany vonfo maraina ianao dia efa zany zany efa miazakazaka ao an-tsainao dia ianao zany a mandeha eny an-dalana eny ianao zany miveringerinao an-tsainao ka le izy zany tsy hoe akory hoe ratsy ho azy zany le izy tsy ratsy ho azy zany ny tsy hoe akory hoe ny tsy ratsy ho azy zany dia izao hoe raha ohatra nge hoe eo anivon'ny vato ohatra inona moa ny olana amin'izany izany ny fifankatiavana fa anisan'ny sokoavina zay mibahana be nge zao amin'izao fotoana izao e anisan'ny sotoavina zay omeny olona lanja kokoa zao amin'izao fotoana izao dia hoe eo ny amin'ny zon'olombelona dia misy fotoana ihany koa zao zay
zay moa ko amin'ny fotoana zay isakafoanana ariviny a dia misy an'le tantara mitoy amin'ny fahita lavitra ireny dia ao anatin'izany zany no hitantaran'ilay tantara zany hoe ny fifankatiavana zany a dia lehibe lavitra noho zany hoe asa fanambadiana izany. Mo dia hiasa saina amin'izany indray nareo fa tsy izay zany tena zava-dehibe, tsy hoe akory hoe izay zany tena zava-dehibe fa le tiana ho tenena fotsiny zany dia hoe ety amin'izao tontolo izao zany dia betsaka zany ireo sotoavina izay omentsika laza zany, ireo sotoavina zay manomboka avelatsika mahazo toerana mbana eo amin'ny fiainantsika ka mahatonga atsika anao lasa-danja ny filazantsara. Fa toy izany koa no nandidian'ny tompo fa izay mitory ny filazantsara dia ahazo fivelomana ny filazantsara. Raha ho an'ny apôstôly Paoly manokana ry havana, ny apôstôly Paoly manokana dia nanambara ny apôstôly Paoly fa ny tompo izy no antony havelomany. Ary raha eto amin'izao soratra masina izao manokana eo amin'ny andininy faha-20 dia anambara fa hoe loza kosa izy raha tsy mitory ny filazantsara ao. Fa inona marina moa ilay filazantsara izay ambaran'ny apôstôly Paoly eto. Tamin'ny hery manokana ry havana dia efa nambara tamintsika hoe ny filazantsara dia hoe Jesosy Kristy. Maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena antsika. Fa eto ihany koa ry havana tsy hoe akory hoe isika hoe hitory filazantsara hafa ary tsy tena fanaontsika FJKM zany mitaka ny fanaon'ny sasany hoe misy ny fipoahana ara-bola, tahaka ny fanaon'ny fiangonana sasany hoe misy ny fanasitrana mahagaga sy sisa sy sisa. Izany ry havana dia efa hiainantsika eto zany. Impiry moa isika hoe tao anatin'ireny ambarantsika hoe sarotra izay lalovantsika ireny nefa nampaherezina teto amin'izao pilipitra izao. Impiry moa isika no efa nanambarana fa ny tompony efa manana fahefanany amin'izany zavatra izany. Ka raha ho an'ny apôstôly Paoly manokana ry havana, ary izany ihany koa ny fotom-pinoantsika protestanta, isika izay miombona ao amin'ny fiangonana réformé manaraka amin'ny mpanintsy fivavahana. Izany ihany koa no nambaran'ny apôstôly Paoly any amin'ny Kolosiana 3:10. Any amin'ny Kolosiana 3:10 dia ambarany apôstôly Paoly fa isika izay efa ao amin'ny tompo, isika izay efa nandray ny filazantsara, dia io isika fa tafaverina amin'ilay endrik'Andriamanitra. Ary efa antoriana teto amin'izao pilipitra izao ny amin'ny hoe Jesosy Kristy izay maty ny solohelokantsika. Dia Jesosy Kristy ilay sany sedra nambara tamintsika fa hoe rehefa voaroaka tao amin'ny sahedena ny olombelona dia indro nasian'Andriamanitra kerobima miambina izany sahedena izany mitana sabatra. Nambara tamintsika tamin'izany tamin'ny toriteny teto amin'izao pilipitra teto fa tao anatin'izany dia Jesosy Kristy ilay sasedra andreo kerobima ireo. Ary ilay sabatra izay natsatoka ny lavon'i Jesosy Kristy dia ilay sabatra miendrika ilay kerobima mitana sabatra izay nanindrony.
lanyvoany Jesosy Kristy. Fa izay nefa na niambaran'ny apôstôly Paoly any amin'ny Kolosianina toko 7:10 ary raisitsika fiangonana réformé dia izao hoe ny filazantsara dia mamerina atsika indray ho tahaka n'ilay toetra tsika tamin'ny voalohany. Isika tamin'ny voalohany ilay endrika Andriamanitra, isika tamin'ny voalohany ilay mitovy tahaka ny endrika Andriamanitra. Ka eo zany ilay fahalalana zany fa hoe novonjen'ny tompo isika. Ilay fahalalana zany fa hoe Jesosy Kristy efa maty ary nitsangana ihany koa fanamarinana antsika. Izany ihany koa zany dia mampatsiaro antsika fa isika dia tafaverina indray tahaka n'ilay mitovy endrika amin'Andriamanitra. Lay rehefa tafiditra amin'ny fahotana dia voapositra teo amin'ny olombelona izany, fa ho atsika kosa dia tafaverina amin'izany endrika Andriamanitra izany isika. Ao anatin'izany hoe tahaka ny endrika Andriamanitra izany ary, ao anatin'izany no mahatonga atsika nanahoany zany hoe endrika Andriamanitra izany, nanahoany Adama izay hoe tahaka ny endrika Andriamanitra izany. Dia eo no voalohany indrindra hoe Adama voalohany indrindra dia vita fihavanana amin'ny tenany. Izay no voalohany indrindra vita fihavanana amin'ny tenany aloha isika izay nahazo indray an'ilay tahaka ny endrika Andriamanitra. Ka io isika vita fihavanana amin'ny tenantsika io mahatonga atsika ho sarokariny amin'izay hoe isika tahaka ny endrika Andriamanitra izay. Ahatonga atsika ihany koa irehare ny amin'izany sotoavina izay ananantsika izany tahaka ny endrika Andriamanitra. Dia ao anatin'izay zany nisy fotoana zay tamin'izany zay mbola mpiara mamaky ny Baiboly dia nisy fotoana zay mampianatra ny ankizy eny amin'ny sekoly zany. Dia ny zavatra ampianarinay zany dia hoe ampianarina ny ankizy zany hoe izy dia tahaka ny endrika Andriamanitra. Izany hoe izay izy hoe tahaka ny endrika Andriamanitra zany dia ahatonga anazy ho afaka amin'ny mety ho fandemena na ho lesoana ahatonga anazy hiala amin'izay mety hoe endrika complexe rehetra zany. Zay moa no andikanina zany teny malagasy hoe fanalesoana, fanandemena. Ahatonga ilay mpianatra zany hiala amin'izay hoe endrika complexe izay zany, ka ahatonga anazy hivelatra amin'izany hoe fianarana izay ataony zany. Ka ho atsika zany, ho atsika ihany koa zay hoe tahaka ny endrika Andriamanitra. Eo ihany koa mahatonga atsika hoe voalohany indrindra hoe makasitraka an'Andriamanitra isika. Makasitraka an'Andriamanitra isika amin'ny fantahian'Andriamanitra atsika. Eo mety ho fahaizantsika, fa eo ihany koa mety ho fiheveratsika tena hoe somary latsa-danja ho amin'ny hafa. Tahaka ny endrika Andriamanitra isika zany hoe Andriamanitra dia manana ny hevitra izay heverana atsika. Zany hoe Andriamanitra dia manana fahendrena matoa izy nahary atsika tahaka an'izany. Tahaka an'izany ihany koa hoe mety eo ohatra mety heveratsika hoe mety manan-karena kokoa noho ny hafa, ary mety eo ihany koa mety heveratsika hoe mety ho latsa-danja kokoa noho ny hafa. Fa voalohany indrindra ny amin'izany, ny sotoavina voalohany indrindra ho atsika kristiana dia izay hoe isika hitahaka ny endrika Andriamanitra. Izay ny sotoavina izay ireharehantsika voalohany indrindra. Ka ao anatin'izany ihany koa ary raha eto amin'izao soratra masina izao manokana manambara ihany koa izao soratra masina izao, toy izany koa no nandidiny tompo fa izay mitory ny filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Raha tsorina zany izao resaka izao dia hoe
eto zany ny apôstôly Paoly efa nambara tamin'ny voalohany. Eto ny apôstôly Paoly dia saro-piarony amin'ny ministerany. Eto ny apôstôly Paoly dia saro-piaro ny amin'ny filazantsara izay efa nitoriany tamin'ny olona. Ary ho an'ny apôstôly Paoly manokana amin'ny mahamisionera anazy, ny apôstôly Paoly manokana izay efa nanana ny asa fivelomany. Hitantsika zany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 ny 9:9 hoe ny asa izay tanterahan'ny apôstôly Paoly dia eo ihany koa ny fanamboarana tranolay. Fa raha eto amin'izao soratra izao manokana, izao soratra masina izao manokana dia maneho ny amin'izany hoe misy ny olona izay efa nanoka tena manokana ho amin'izany asan'Andriamanitra izany. Raha eto amin'izao soratra masina izao manokana dia ampatsahivy ny apôstôly Paoly ny amin'ireo levita, ny amin'ireo mpisorona izay efa nanoka tena ho an'Andriamanitra, ary tao anatin'izany izy manoka tena izany ny andro rehetra dia laminy eo anivon'izany tempoly izany. Izy mikarakara an'ireo sorona izay ateran'ny olona, izy mikarakara an'ireo fanatitra izay ateran'ny olona. Fa eto amin'izao soratra masina izao ihany koa dia ampatsahivon'ny apôstôly Paoly ihany koa, ampatsahivon'ny apôstôly Paoly ihany koa fa misy ireo olona izay amin'ny filazantsika anazy matianina, professionnel amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary nambarantsika teo fa ny filazantsara dia tsy filazantsara ny filazantsara raha tsy mitondra fiainam-baovao eo amin'ny fiainanao izy. Izany mahatonga ny hoe ny apôstôly Paoly mampatsiahy. Zany ny antony mahatonga ny apôstôly Paoly mamerina izao tenin'ny tompo izao, ny amin'izany hoe asa pastoraly izany. Dia fantatsika tsara fa ny amin'izany hoe asa pastoraly izany, ny asa pastoraly dia voalohany indrindra ary ny tena zava-dehibe amin'izany dia ny fitoriteny. Fa ny tena zava-dehibe amin'izany ihany koa dia eo ihany koa ny amin'ny antsoina hoe dinika manafaka, na antsoina ihany koa hoe cure d'âme amin'ny teny frantsay. Ao anatin'izay zany nambara ny boky dia ny hoe ny toriteny ozy izy dia ho an'ny fiangonana manontolo, fa ny dinika manafaka ozy izy dia natao an'ny olona tsirairay. Zany hoe ny dinika manafaka ozy izy dia natao olona tsirairay eo anatrihan'ny filazantsara. Mandray ny filazantsara ve ilay olona sa tsy mandray? Ny toriteny manko eto izao dia ho an'ny fiangonana manontolo. Ary matetika rehefa tamin'ny heriny izao ohatra nanambary pastera, tamin'ny heriny izao ohatra dia izy pastera hoe ninona ozy izy zany milalao faty izany, mpamosavy izy izy amin'ny lalao faty zany. Dia tamin'izay zany dia nampanangatana amin'ny pastera zany, nampanangatana amin'ny pastera hoe iza aminareo raha ny mpamosavy, ka iza raha ny sahanangatanana eo? Tsy sahanangatanana, kanefa ao anatrihan'izao hoe eo anivon'ny fiangonana isika misy nefa hoe azo eritreretina, fa misy nefa ambony kokoa ny tanjam-pinoana, fa misy ihany koa raha mbola
raha miresaka finoana dia azo lazaina hoe zaza. Misy ihany koa ny hoe mandeha toriteny. Misy ny olona sasany izay hoe tena mahazo aim-panana. Fa misy ihany koa olona sasany mety ho matory. Mety ho tsy mahandro hoe tsy mahandro tantana hoe roviana vao tapo izao toriteny izao. Ka izay ilay izy hoe toriteny dia natao ho an'ny fiangonana manontolo. Ilay dinika manafaka dia natao ho an'ny tsirairay. Hoe nandray ny filazantsara ve? Manahoana ny fandraisan'ny olona tsirairay filazantsara. Fa eo ihany koa izany ny antsoina hoe fiainona. Écoute izy amin'ny teny frantsay. Ka ny zavatra efa fantatsika ary efa ambarantsika ihany koa. Dia ohatrany hoe tsika izany amin'izao ohatrany efa miatrika lady amin'ny fitandrina. Fa ny zavatra tiana ambara amintsika ihany koa dia ny hoe ho antsika ihany koa. Efa manana an'izany hoe centre d'écoute izany tsika. Efa manana an'izany hoe fanatanterahana ny dinika manafaka izany tsika. Rehefa mila an'izany tsika rehefa hoe itsika manana olana, itsika misy an'ireo zava-tsarotra izay mahazo antsika, dia efa fantatsika amin'ny fotoana. Ary efa fantatsika amin'ny toerana. Amin'ny isaky ny larobia hariva dia amin'ny roa ka hatramin'ny enina eo izay. Isaky ny zoma hariva amin'ny roa ka hatramin'ny enina eo ihany koa. Ka ao anatin'izany ihany koa izany ireo asa maro isan-karazany. Ny tena hampatsahivana an'izany avana dia izao hoe ny filazantsara. Ary izay foana ilay fantenena teo. Tsy filazantsara ny filazantsara raha tsy mitondra fiainana ho anao. Tsy filazantsara ny filazantsara raha tsy mitondra fiainana be dia be ho anao araka ny tenin' Jesosy Kristy hoe indro izao izy avy amin'ny fiainana sady amin'ny fiainana be dia be ho azy. Ka izay indrindra ry havana ny mahatonga ny hoe ny asana mpitandrina ohatra dia manodidina an'izay hoe fikolokoloana ny fiainan'ny olona manontolo izay. Fiezahana mahatakatra an'ireo sehatra maro isan-karazany izay ahafahan'ny olona mivelatra ao anatin'izany filazantsara ihany. Fa misy ake ry havana ary nona fa tsy marina eto amintsika hoe vavaka lahy dia mpangalatra koa latsinay. Tsy marina eto amintsika izany. Ka eto ry havana izany ny ampatsahivin'ny apôstôly Paoly dia hoe ny fahasarotam-piarony ny amin'ny ministerany. Indrindra hoe ny fahasarotam-piarony ny amin'ny filazantsara izay efa kelezany ainy. Ary indrindra ny fahasarotam-piarony apôstôly Paoly amin'ny filazantsara izay efa antom-pivelomany raha teo. Ka izany tenin'Andriamanitra izany ihany koa ry havana no ampatsahivina antsika. Izany tenin'Andriamanitra izany ihany koa no ampaherezina antsika, ampibebahana antsika raha ilay izany. Fa isika ihany koa dia tokony ho saro-piaro ny amin'ny filazantsara, ny amin'ny fiainam-baovao izay efa hiainantsika. Iarahantsika lalana amin'ny Jesosy Kristy ary ahafantarantsika ihany koa maha-izy azy antsika izay ahafahantsika mivelatra, ahafahantsika mijoro vavolombelona, ahitany olona ihany koa ny amin'izany fahatsaran'ny filazantsara izay efa hiainantsika izany. Ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra ry havana. Itony betsaka ao amintsika kosa ny filazantsara izay efa sotoavina, izay efa hiainantsika. Amen.